Petsym-baovao hafa tanteraka kosa indray dia lehilahy teratany Keniana voaroroy ho mpanao trafikana zava-mahadomelona no voasambotry ny sampapitsikilovana amin'ny sanany ady amin'ny zava-mahadomelona eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny alahady lasa teo. Atodopo-kotrika izany fanaovana trafikana zava-mahadomelona izany moa ity teratany afrikana ity. Io jerentsika ary ny sary. Anisany manaratsendrika ny Madagasikara ny fivezivezen'ny mpampiasa vola maloto noho izay indrindra dia tsy mikely soroka ny sampapitsikilovana amin'ny sanany ady amin'ny zava-mahadomelona eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika manadio sy mandrava ny tambazotra iraisam-pirenena amin'ny rendy. Ny alahady teo dia teratany Keniana iray antsoina hoe Binali Kimalande Chumia no misambory n'ity sampany ity teny amina hotely iray teny Tsaralalana. Atodomi-kotrika ny fanaovana trafikana cocaïne sy héroïne izy ity ary efa hoeritaona sy tapany no nanaraha-maso azy. Nivezivezy matetika teto Madagasikara izy ary nampitohy any Kenya, Dubai, Thaïlande, Tanzanie ary Comore. Mampiasa passeport maro samihafa izy ary mampiasa finday izay mifanaraka amin'ny zana-bolana. Fomba fiasany dia tsy mitondra ny zava-mahadomelona miaraka aminy izy saingy ny tambazotrany kosa no mampiditra sy mamoaka ireo entana amin'ny alalan'ny fitanterana an-dranomasina sy antanety. Tsy mampiasa vola amina banky koa ity lehibe ny tambazotra mpanao trafikana zava-mahadomelona ity. Raha vatany vao vita ny fanadihadiana momba azy dia natolotra avy hatrany ny manam-pahefana Keniana izy ny alatsinainy maraina. Efa tamin'ny taona 2014 izy no nitadiavin'ny gouvernemanta Keniana izao tratehaky ny sampapitsikilovana eo anivon'ny présidence izao. Marina koa fa tamin'ny taona 2014 no voaroroy tamina trafikana cocaïne izay milandratra amin'ny 7 kilao tratra tao Kenya.